ny didin-janahary fa fototry ny soa. Tsy nisy olona nodidiano mpankahala fivavahana. Notendren'Andriamanitra talohan'izao tontolo izao hampahazo ny voninahitra antsika ny fahendreny. Raha izany ny nolazaina tamin'ny Ntaolo, izao kosa no lazaiko aminareo. Dia faly miarabantsika mianakavindray ry havana manaraka izao vatsim-panahy ampitain'ny radio Don Bosco amintsika izao. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy Fanahy Masina. Amen. Ombantsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izy izany. Ry havana, ny evanjely novakiana tamintsika teo dia toy ny fampianaran'i Jesosy tany an-tendrombohitra naroso tamin'ny alahady lasa teo. Nambaran'i Jesosy mazava tsara tamin'ireo mpianany fa tsy tonga handravany lalàna sy ny mpaminany izy fa hanatanteraka. Marina tokoa fa hanatanteraka ny lalàna sy ny mpaminany izy fa tsy hoe andà na hanohitra azy ireo akory. Na izany aza dia mitondra zava-baovao ihany koa izy, maneho ary mitondra amin'ny afenona ny tena sitrapon'Andriamanitra amin'ny mahiraka ny ray sy mahandriamanitra azy, dia mitondra famakafakana feno sy vaovao ny fototry ny lalàna sy ny mpaminany izy. Mijery fotony, miditra amin'ny antsipiriany. Araka ny evanjely izay nivakiana tamintsika teo dia zavatra efatra no ambara sy hitondra amin'ny fanazavana, dia momba ny famonoana, ny fijangajangana, ny fisaoram-bady ary ny fianianana. Hoy Jesosy hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny Ntaolo hoe aza mamono olona ary izay amono olona dia hoelohana amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mitezitra ny rahalahiny dia hoelohana amin'ny fitsarana, ary izay hanao aminy hoe raka dia hoelohana amin'ny sanedrina, ary izay hanao azy hoe foka dia hoelohana amin'ny genafo. Koa raha manatitra mifanatitra ao amin'ny hôtely ianao ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, dia avelao eo amin'ny hôtely aloha mifanatitra ao ka mandehana mihavana amin'ny rahalahinao vao miverina hanolotra mifanatitra ao ianao. Ry havana, ny traikefananantsika mahakasika ny fifandraisana eo amin'ny fiainana andavanandro dia tao manamarina fa tsy ny hoe manatsatoka antso fotsiny na hoe mitifitra mibasy ny mamono olona mivantana iray, tsy izay ihany atao no atao hoe famonoana, fa ny teny ataontsika ihany koa dia mety ho famonoana, ny fihetsika ataontsika mety ho famonoana, tahaka ny atezerana izany, ny fankahalana, ny fanambaniana, ny fanaratsiana, ny miteny ratsy ny namana ary ny mitana heloka ao am-po. Rendretrena dia manindrona ary mety mitondra fery-anaty ho an'ny hafa, ka azo lazaina fa tsy manatsatoka antsy ihany na mitifitra mibasy hoe ny mamono, fa ny fihetsika sy ny teny ataontsika ihany koa. Zavatra mety miseho sy mitranga matetika eo amin'ny fiainana izany, ka tsy maintsy dinihana tsara ary miezaka hatrany amin'ny fanatonana mba hisian'ny fanazavana sy ny famelan-keloka. Amin'izay dia hanjaka tokoa ny fankatiavana. Hoy indrindra Jesosy hoe koa raha manatitra mifanatitra ao amin'ny hôtely ianao ka eo vao mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny namanao, dia avelao eo amin'ny hôtely aloha mifanatitra ao ka mandehana mihavana amin'ny namanao vao miverina hanolotra ny fanatitra ao indray. Ny havana faingana amin'izay mananady aminao. Ity fampianaran'i Jesosy ity ry havana no fanavozana nentiny voalohany mahakasika ny fanatanterahana ny lalàna. Ho azy dia tsy azo sarahana amin'ny didy hoe aza mamono olona, ny fihavanana sy ny fahaizana mamela heloka. Izany hoe tsy mifaminaon'olona ho faty ihany no mahameloka, fa izay rehetra mitezitra sy miteny ratsy ny namana ary mitana heloka ao am-po
dia tahaka ny mpamonoolona ihany koa ka tsy maintsy mibebaka mba tsy ho elohina amin'ny fitsarana ka ho very mandrakizay satria ho indrindra Jesosy hoe mivana faingana amin'izay mananady aminao dia ny sambola eo an-dalana ianareo fa ndao ahatolotra izay mananady aminao ampitsara ianao ary mitsara kosa anatitra anao any ampamatotra ka atao hatramin'maisina ianao lazaika aminao marina tokoa fa tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny varavento farany fa no manaraka an'izay ry havana fampianaran'i Jesosy dia hoe efa renareo fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza mijangajanga fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ka maniry azy dia efa mijangajanga tamin'ny tao am-pony sahady ka ranomasina ankavanana manafitohina anao dia esory izy ka ary ho lavitra anao fa aleo zavatra iray amin'ny tenanao no very toy izay ny tenanao manontolo no ariana ny migenafo ary raha ny tananao ankavanana manafitohana anao dia tapao ka ary ho lavitra anao fa aleo raha tsambatana iray amin'ny tenanao no very toy izay ny tenanao manontolo no ariana any migenafo ry havana efa nampianatra amin'ny mpianany sy tamintsika no momba ny adivam-po Jesosy tamin'ireo asambarana valo ary voalaza tamin'izany no hoe sambatra amin'ny madio fo fa ahitan'Andriamanitra ny fo ao amin'ny soratra masina ry havana dia entina ilazana ny maha olona manontolo ilazana ny ivon'ny fiainana ka eto Jesosy dia mampianatra mba hadio fiainana mampianatra mba hadio fitiavana tsy hoe fotana avy hatrany akory ny migaka ny hatsaran-tare na ny bikan'ny olona iray na vehivavy io na lehilahy zavabarin'Andriamanitra io ka no ariana hitovy endrika sy tare aminy misy endrik'Andriamanitra tokoa ao amin'ny olona tsirairay na tsara tare na ratsy araka amin'ny fijerin'olombelona io ho an'Andriamanitra nefa dia zanany avokoa ny olombelona rehetra tsy hakanavaka ary sarobidy eo masiny avokoa araka mivoalaza ny ao amin'ny boky voalohan'ny Samuela toko 5:10 dia hoe ny olombelona mijery ny tare fa ny tompo kosa mijery ny fo ny fotana amin'ny fijangajangana ao am-po dia manomboka rehefa maniry na mijery ka manao ny hafa ho fananany tena sahady misaintsaina sy mieritreritra ao am-po ny amin'ny firaisana ara-nofo tsy hoe ny lehilahy ihany no mety mijangajanga ao am-po fa ny vehivavy ihany koa aza ry havana fitiavana madio fitiavana marina ny tiany Jesosy ananona n'ireo mpanarady azy ka hialana izy ireo amin'ny fitiavatena tiany Jesosy hovoahana sy ho taizana ny fo sy ny fihetseham-po rehetra mba ho toy ny azy mazava dia mazava ifampianaran'i Jesosy ry havana ary azo ambara fa ny ananantsika fitondran-tena mendrika eo anivon'ny fiarahamonina no tena tiany asongadina ka anasany antsika mba tsy salasala anapaka ny fifandraisana amin'izay mety mitondra antsika amin'ny fahaverezana ho azy dia tsy ny fanatanterahana ny filandratsony nofo ihany no atao hoe mijangajanga fa tafiditra ao amin'izany ihany koa ny fijery sy ny faniriana fa nahatramin'ny resaka tsy montina ihany koa aza izay mety mitarika amin'ny tsy fananana fahadiovam-po fahatelo ry havana dia mahafisin'i Jesosy amin'ity fampianarana ity ihany koa ny asa ny fanambadiana ka natonga azy hiteny manao hoe ary koa efa voalaza hoe na iza hisaotra amin'ny vadiny dia afaka hanome taratasy fisaorana fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra misaobady afa-tsy no fijangajangana ihany dia mampijangajanga azy ary izay anambady ny voasoratra dia mpijangajanga eto ry havana i Jesosy ny tiany asongadina dia mahatokana sy tsy azo ravana amin'ny fanambadiana masina Matio ao amin'ny evanjely nosoratany dia milaza ny valitenin'i Jesosy tamin'ny fanontaniana ilay farisianina taminy manao hoe mahazo misaobady va ny lehilahy na inona antony dia izao ny valitenin'i Jesosy tamin'izay araka ny nanoratany masina Matio azy tsy efa novakianareo va
fa izay nahary ny olona tamin'ny voalohany dia nanao azy lasy vavy ary nylaza hoe noho izany dia laozany raha lehilahy ny ray aman-dreniny ka hikambana amin'ny vadiny izy ary ho nofo ray ihany izy roaroa ka aoka izay nakamban'Andriamanitra tsy ho sarahan'olona. Ny fijangajangana izany a dia mahakasika ny fisaoram-bady, mahakasika ihany koa ny fampiakarana izay voasoratra. Ambaran'i Jesosy eto ry havana fa tsy azo atao any misaobady. Ny lalàna taloha mantsy a dia manome lalana izay misaobady anome taratasy saorana. Ny an'i Jesosy kosa eto a dia ambarany mazava tsara fa fijangajangana tsotra izao izany ka tsy azo atao raha tsy hoe fanambadiana no fijangajangana nga. Maro ry havana ny diso hevitra amin'ity fampianaran'i Jesosy ity ka milaza fa azo atao izany a ny misaram-panambadiana raha toa ka manitsakitsabady a ny iray satria fijangajangana izany. Tsy izany anefa ny tiany Jesosy ambara eto fa ny atao hoe fanambadiana no fijangajangana eto a dia ireo izay miara-monina tahaka mpivady nefa tsy vita ninninna, tsy vita fomba, tsy vita soratra any amin'ny fanjakana, indrindra tsy nandray sakramenta amin'ny mariazy araka ny fampianaran'ny Eglizy Katolika. Fa efatra, namaranan'i Jesosy ny fampianarana nomeny ka ambaran'ity evanjely novakiana tamintsika teo tia dia ny fanentanan'ny olona tsy hanao fianianana tsy to fa ho marina mandrakariva amin'izay nambara ka tsy vadivadika amin'ny teny nomena. Ho indrindra Jesosy hoe efa renareo koa fa voalaza tamin'ny tolo hoe aza menina tsy to fa efao amin'ny tompo ny fianiananao. Fa izaho kosa milaza aminareo tsy hinina akory na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izy, na amin'ny tany fa fandiavan'ny tongony izy, na amin'ny Jerosalema fa tanàna amin'ny mpanjaka lehibe izy, na amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-boly iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninao eny dia eny, tsy dia tsy, fa izay mihoatra noho izany a dia avy amin'ilay ratsy. Ry havana, fantatr'Andriamanitra avokoa ny mombantsika rehetra, tsy miafina aminy ny zavatra rehetra, na ny tsara na ny ratsy, na ny marina na ny lainga. Ka eto dia mampianatra antsika Jesosy mba tsy hinina, tsy akan'Andriamanitra ho vavolombelona satria fantany tsara ny marina rehetra. Manasa antsika izy mba hanaraka ny teniny ka hanatanteraka ny lalàna araka ny tokony ho izy ka tsy vadivadika amin'ny teny nomena fa rehefa eny dia eny a tsy dia tsy. Io fivadibadiana io manko ry havana matetika no mitarika ny tsy fampitokisana sy ny fisarahana. Rehefa fampianaran'i Jesosy ireo ry havana, misy efatra izy ireo, dia manoro sy mampianatra ny olona mba hisafidy. Ao amin'ny vaky teny voalohany a, i Siraka dia manindraindra ny fahafahana sy ny safidim-pon'ny olona manoloana ny didin'Andriamanitra sy ny fanekem-pihavanana. Izao no voalaza zao, raha sitraponao a dia hitandrina ny didy ianao, miankina amin'ny sitrako ny fonao ny tsy mivadika. Marina tokoa izany, tsy manery ny olona hanaraka ny didin'ny tompo fa mamela malalaka. Na izany aza dia ambarany ihany koa ny vokatry ny tsy fanarahana an'izany. Ny fanarahana sy ny fanatanterahana didin'ny tompo no iankinany no avy ny mpanarady azy. Izao ny voalaza tao amin'ny vaky teny voalohany, nataony eo alohanao ny afo sy ny rano, azonao atsotra amin'izay tianao ny tananao. Eo alohan'ny olombelona ny fiainana sy ny fahafatesana, ka izay safidiny dia omena azy. Mazava loatra ry havana, fa raha atsotranao amin'ny afo ny tananao dia homay ianao. Ny tsy fiarahana amin'ny tompo izany dia midika ho fahafatesana, midika ho fahaverezana. Ny fitandremana sy ny fanatanterahana ny didi-pitiavany io ndray kosa dia midika ho fahazahoana ny fiainana. Raha fitiny izany dia hoe manana fahafahana ny olona afaka misafidy, kanefa tokony ahay hisafidy. Dia tsino izany fa hisafidy ny fiainana, hisafidy ny tsara, hisafidy ny fiombonana amin'ny tompo. Ho indrindra ny foto-kevitra naroso amintsika amin'izao alahady
fahenina mandavataona taona ah izao hoe tany ny didin-janahary fa fototro ny soa. Raha ny tena marina dia tsy sitraky ny tompo ny haverin'ny olony, na izany aza dia manaja ny safidy sy ny fahafahantsirairay izy. I Jesosy amin'ny evanjely dia tonga mba hanoro sy ampianatra ny olona mba hisafidy tsy ampiambahambana ny fanjakan'Andriamanitra. Ny mpanaradia azy dia tsy afaka ny tsy hifidy ny soa sy ny tsara ary ny fiainana. Masinda Paoly moa mivaky teny faharoa dia manintana antsika mba handray ny fahendrena hisafidy ny tsara sy ny fiainana zany. Azavay Masinda Paoly hoe ny azo fijaliana, hoy Masinda Paoly dia fanafitonana ho an'ny jody. Azavay Masinda Paoly eto ny azo fijaliana hoy izy dia fanafitohinana ho an'ny jody, adalana ho an'ny grika, ho an'ny kristianina kosa dia fahendren'Andriamanitra. Ka ity fahendrena ity no toriany Masinda Paoly ambarany mazava eto fa tsy mba fahendren'izao tontolo izao na fahendren'ny mpanjakan'izao tontolo izao zany, fa fahendrena araka an'Andriamanitra. Ho indrindra Masinda Paoly, fahendrena lalina tsy hita polopolorina izay voaterin'Andriamanitra talohan'izao tontolo izao hampahazo voninahitra antsika, ary tsy nisy nahatakatra izany ny mpanjakan'izao tontolo izao. Tamintsika nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahiny, satria mahafantatra ny zavatra rehetra ny fanahy, na dia ny lalina indrindra ao amin'Andriamanitra azy. Mananjara tokoa itsika rehavana ny amin'izany fanambaran'Andriamanitra izany. Ka aoka ho tsarotsika mandrakariva fa ny fandavana na ny tsy fandraisana izany fahendrena izany dia midika ho famantsihana na famonoana indray any Jesosy Kristy. Ry Jesosy Tompo, soranay anao ny fampianarana nataonao izay mitarika anay mba hay hisafidy ny soa sy ny tsara amin'ny fiainana. Amen. Ombantsika mianakavy any amin'ny fiadanan'ny Tompo ho tanteraka tokoa an'izany. Hirotsaka amintsika ary ombantsika mianakavy mandrakariva ny tsodran'Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Hitantana ny diantsika ny Jesosy Kristy, isaorana ny Andriamanitra.